naneho ny heviny mahakasika izay fampihavanam-pirenena izay koa ny filohan'ny antoko havana ny docteur Jean-Louis Robinson izay anisan'ireo nahazo fanasana amin'ny fotoam-pivavahana iraisam-ponona izay karakarain'ny FFKM Rapitre ihany koa. Manandanja ary masina ny fampihavanam-pirenena raha ny hevitry ny docteur Jean-Louis Robinson filohan'ny antoko havana. Le fampihavanana nge zavatra masina ary sakramentan'ny église no izy ny sakramentana hoe sacrement de la réconciliation andikan'izany ny FFKM zany tsara fampihavanam-pirenena ary satria zany resaka réconciliation zay dia ohatrany sacramental zany izy amin'ny resaka kristianina ary masina zany zavatra fa tsy atao fantany fotsiny zany zavatra ary dia averiny rehefa amin'izay sacramentan'ny réconciliation zay dia ao anatin'izay zany confesy laza sy mibebaka voany zay zavatra mety zavatra tsy rehefa natao amin'iny fotoana iny dia manana faotany ny fiorana dia afaka mifaotana dia afaka miambona tsara amin'izay zavatra tsaratsara. Ity farany moa dia nilaza fa nahazo fanasana amin'ny sorona masina karakarain'ny FFKM Rapitre eny amin'ny FJKM Atsimon'ny Mahamasina natao isantarana ny fampihavanam-pirenena. Raha nanontaniana mikasika ny filoha aloha Marc Ravalomanana ity farany dia nanambara fa tsy anjarany iresaka mikasika izay fa anjaran'ny fiadidinan'ny Repoblika.